dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana babalala no miona amintsika amin'izao fotoanan'io izao a falibe indray ny tena ko miona aminao eto androany manatin'izao fandarantsika fandarana vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a ny akiradio a mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny gropy a izay maharesy a izay manototosa isan'andro san'andro a an'izao fandarana izao a miaraka aminay a mianakavy kely eto dia tahiny tompo isika tsirairay avy a dia manana fiadana tompo amintsika rehetra dia matoko sy mino fa salama tsara tao indray tsika rehetra ary arapainanao velonayna somatsara namakivaky any tontolo andro iny a tsy latsaka an-dalana andretontsika tonga eto indray a eo atongotsy ny tompontsika ifampahery amin'ny alanazao fandarantsika izay rahantsika amin'ny adin'iray sasany ao eo zao raha androany ao vao tonga miaraka aminay dia terabanao manokana ary teteny aminao hoe maharetatra amin'ny farany a tsy kisendrasendra nahatongavanao teto a fa tena misy raha ilamin'ny tompo anao ka dia mahereza sotran'Andriamanitra tsika fa avy aminazy a izao fioanantsika izao ka aza miampafy ianao raha tonga eto a dia midira anaty commentaire midira anatin'ny olomanosa anatin'ny fandarana fa ho antsika rehetra ity fandarana ity fa tsisy tompony ty akory isika tsirairay avy fa zay rehetra tonga eto a dia tonga soa avokoa ary tsy misy lavina na dia ray aza dia tsika rehetra izay fampanaraka eto kosa rahabaina manokana ranabaverika niditra teto voalohany androany a tany tompo ranabaverika dia tena hoe hodidinin'Andriamanitra ny fitahiny mahagaga sy ny fahasoavany ary famindram-pony anie ny fiainanao manontolo dia ho tahaka ny ranonoram-batravatra ny rotsahan'ny fitiavan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao a ranabaverika dia tahiny Jesosy a mahereza fanatera amin'ny ankonanao ranabavy Marijo Fernandrakoto Mami Marina Tiana Yama Erika Lovlitina Marijo Itody Raoniso Sandra Akonina Yama Falray Ritovo Razana Monika Kataka Itody Raoniso Lampririna Artizana de Madagasikara Fambiazana Fitahina Elisa Tsiala Zizi Carla Niana Mahenso Koda Leoni Lina Rodriguez Geneviève Nandriamananjara Razana Monika Tojo Mikael Jessica Patici Rodine Marie Koda Leoni Fiti Mapionna Tongaso Preta Fabiola Amboaratsiki Andelina Suzella Olga Ranorso Claudera Belarso dia Tongaso Eva Miora Clara Jules Tongaso ihany koa zay vitako teto zany Clara Jules zany dia tonga soa be mihitsy ianao a Fabiola Samina Rosine efa paketo ihany ny ambany dia tahiny Jesosy a Claudia tahiny tompo isika menakavy a dia amin'ny fifalirana no andraisanareo ary tena miteny mihitsy aho hoe tsy ho lany foana koa no fotoana laninareo teto a fa tena Andriamanitra anohitra zao fotoana laninareo zao a ikasika manokana ny fiainantsika tsirairay avy koa dia tahiny Jesosy a dia maharetatra amin'ny farany ndao antsika metraka ny fotoana ampirantan'Andriamanitra ndao antsika hivavaka metraka izao fotoana izao ampirantan'Andriamanitra mialohan'ny anomboantsika tanteraka ny fotoana ka andao ampandrotsika ny vavintsika Lina artizana de Madagasikara izy a no hivavaka fanomboana androany a metraka ny fotoana ampirantan'Andriamanitra dia avy eo tsika hihaino hira tahiny tompo ranavavy Lina anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy tsika mianakavy izay miaraka manaraka indray izao hivavaka fiambenana izao dia manasa antsika rehetra hiara hivavaka alohan'ny anombohan'ny fandaharana. Ry Jehovah Rany Masina Rabe fitiavana indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra sy miteranao indray izay reto noho ny fahasavana izay mbola hatolotra anaiky mbola ahafahana mifampiresaka aminao amin'izao fotoana izao. Sarobidy anay loatra Jesosy izao fotoana izao satria fotoana hitsara anay rehefa nandritra ny tontolo andro iny izahay nanao ny asa aman-draharaha ny fianarana sy ny zavatra maro izay nampandriketinao anay notantaninao sy novimbinao avokoa izany rehetra matoa izay tafaona soamatsara eto ary izany no isaorana anao tsy izany rery ihany fa zavatra maro be tsy takatry ny saina Jesosy no nataonao taminay nirovanao tsy azon'ilay ratsy izahay na tamin'ina dia misaotra sy mitera tompo fa tena Andriamanitra manatanteraka ary tena hoe manamarina ny teninao foana ianao Jesosy manao hoe ny zanako sy ny santanako teo akoho didiko ihany
Misaotra Jesosy tsy manadino anay fa indrindra misaotra mamindra fo sy mambela heloka anay tsiraray avy reto. Ary mangataka izay Jesosy fa zava-dehibe ho anay izao fotoana izao. Hanovo hery indray izy amin'ny alalan'ny teninao izay zarainy reto mpanomponao, ao izay hitondra ny toriteny ary eo koa pastera mialabelatra izany. Eo koa ny vavaka ho an'ny firenena Jesosy mangataka aminao izay mba tianao tafiditra anaty holalopako anatin'ny fonay izany afatra ampitainao aminay izany, satria tena sarobidy ho anay tokoa Jesosy. Aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny mofony rehetra tokoa ny teninao koa izany no angatany aminao ary mangataka ny fanenoasinao ikasika ny tsiraray avy eto. Mbola maro koa ireo namanay izay any an-dalana any maniry hitohitoeto amin'ity toerana ity. Ianao anay Jesosy andray tanana azy ireo ary anafaingana ny tian'izy ireo mba ho tafaona soma tsara eto amin'izao fotoana izao izahay. Raha koa famiranao masina Jesosy ny fitaovana rehetra ampiasainay ary n'aiza n'aiza misy anay dia matoky sy mino izay fa ny ranao masina no andrakotra ary hiaro anay tsy ho azonay ratsy ary satana devily sy miaramilana dia tsy ananketsana mba hifana tsy hanam-panambinana amin'izao fotoana izao. Dia matoky anao izay Jesosy ary dia amin'ny anaranao mafonjy no naovana feno fangatahana izao vavaka izao. Dia misaotra ny amin'ny vavaka raha io. Alleluia. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra nanabavy natsika tao anatin'izay vavaka mahafinaritra, vavaka matsiro dia an'Andriamanitra manankaram-pahasoavana anie ranabavy mahaly fitianao tao anatin'izany asa izay nataonao izany. Dia tahian Jesosy tombozy sady mitovy fahasoavana fa natera amin'ny ankohonanao. Soa meva mihaja $100 izay mbola tsy voarambako teo dia kadaka efa narapako teo daholo andao antsika hienohira dia avetsika anatin'ny ity nareo tany tompo ihany koa ranabavy Sahondra Aloe Vera dia Fabiola Jonatana tahian Jesosy isika tsirairay avy hienohira ray aloha tsika dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra izay hoentiny ranabavintsika Suzelle ny filazana fotsiny ngamba dia izao hoe androany aloha tsika misy fandarana farany amin'ny herinandro ity dia amin'ny alatsinainy indray tsika no mihaona ao anatin'ny vavaka fiambelana satria rapitso tsisy amin'ny zoma tsisy satria dia hiatrika batisa isika amin'ny zoma any Paris any izay entina anasana anareo ihany koa ho anareo izay any Paris sy ny manodidina raha maniry ianareo mandeha pasa MP1 dia afaka mihaona kely tsika eo amin'ny renirano eo amin'ny ranony Seine la Seine eo Evry korokorano tsika ny anao batisa teo ny nanaovantsika ny anabavy Nambina teo ny nanaovantsika ny ranabavy Tina Rakotoarizaka dia eo zany tsika misy ke zay eo dia eo amin'ny ke io tsika no anao batisa. Alleluia, tsara be ny rano manalaka tsara madio tsara mazava ho azy dia manasa anareo. Alleluia. Dia amin'ny sabata kosa tsika eona amin'ny sabata maraina amin'ny 7h ny somary mangingina kely zany tsika raha pitso sy ravaka pitso izay tsy azo ilana moa zany fa isika kosa nefa ao amin'ny groupe ao amin'ny Zoom dia raha pitso alina isika dia isy ihany ny fiarahan'ny vavaka ao amin'ny Zoom zay ny fiarahan'ny vavaka fifafitondrana bavaka ao amin'ny Zoom dia misy raha pitso alina teneninareo ny ihany lera mety tsy ataontsika alina be ohatra ny vita fandana mety ataontsika ohatra n'izao fanombohan'ny fandarina izao ngamba ny fitondrana bavaka ao anaty Zoom zay zany hoe nareo groupe izay nifadianina tao anaty Pentecoste sy ao anatin'izay maresy dia andefasana lien dia mivavaka eo tsika mihaona eo tsika dia tsy mangingina zany zanabavy Sahondra. Alleluia. Dia amin'ny 7 maraintsika eona amin'ny sabata dia avy eo anaty commencement indray atao amin'ny groupe dia amin'ny 2 ora manomboka indray fotoanantsika aza dinonareo renim-pianakaviana izay maniry ny hotsofina rano sy entina bavaka manokana amin'ny sabata hariva dia mandefa MP1 nareo ny renim-pianakaviana rehetra zany noho ny fisian'ny fety de mer dia ataontsika mahazo tombony izy ireo ny cadeau anareo reny rehetrarehetra
dia vavaka sy tsodrano amin'ny sapatao zao ka mila misoratra anarany ianareo ao anatin'izay dia azadino ary mandefa MP amiko a dia atao ao anatin'ilay groupe hotsofina rano ianareo niza ary mpianakaviana tonga eto a marean'izany tsapanareo tena mila fitondranam-bavaka ny fiainako a tsy vitako rery ty a dia andao entinam-bavaka ianareo amin'ny sabata ariva zany hoe mila manana zoom ianareo mampidira application zoom amin'ny telefona anareo dia miara manao commencement aminay nareo vita ny sabata eto dia miditra anaty zoom tsika dia tsofina rano manokana ianareo zay mazava daholo zay dia andao arian'iritsika dia tahiny Jesosy ary isika rehetrarehetra mino voninahitra tahiny tompo miara-iritsika tany mafy a Jesosy amin'izao andro faraparan'izao mamilanao halleluia Felufako Sisharia Fatukiku Nisajinau Tamafia Jesus Ladies request
Alleloia. Isaonan'Andriamanitra zany izy zany a hitahirintsika ny Andriamanitra anatin'izao hazakazaka izay ataontsika izao a rahalahy sy anabavy malala dia atolotra ampitiavana be zany hira mahafinaritra be zany fa nahakasika anareo a izany hira izany dia tahin'ny tompo ary tsika rehetrarehetra hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny ranambavitsika Suzel avatsy a Suisse, izy hitondrantsika anatin'ny hitondrantsika anatin'izany tenin'Andriamanitra izany androany dia ndahoary hampandrosoantsika izy. Alleluia. Miandry kely tsika eto dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha misy vaovao mbola tsy narabaiko teo efa nareo daholo ihany a. Alleluia. Miandry kely tsika. Alleluia, alleluia. Zay. Lasarintsika minavakaikinao baiboly a. Efa nahazo toerana tsara dia avy hatrany hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Tahiny tompo a ranambavy Suzel hanao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra. Dia ny tenin'Andriamanitra izay fankahiresantsika indray ry havana amin'izao alazao a dia ho hitantsika ao amin'ny Nehemia 9:1 ka mitsahatra amin'ny 9:7. Azafady 9:1 ka mitsahatra amin'ny 9:7 dia dinganitsika kely dia dizantsika amin'ny 9:5. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny soramandry, ny naharetan'ny Nehemia avy tanany manda, na dia fatratra aza ny teti-dratsy nataon'ny fahavalo. Ary efa reny Sanibala sy Tobia sy Gasema arabo mba minamany fahavalonay fa efa nanao ny manda aho ka tsy nisy banga intsony teo. Kanefa tamin'izany andro izany tsy mbola voalatsako ny lela vavahady. Dia naniraka ho any amiko Sanibala sy Gasema ka nanao hoe: avy isika iaonao amin'izay vohitra anankiray amin'ny tany Lemakiony. Kanto ny kasan'isy ratsy ahy izy roalahy. Dia naniraka olona kany aminy kosa aho ka nanao hoe: asa lehibe no ataoko ka tsy afa-midina aho. Nahoana milaozako midina any aminareo ny asa ka atsahatra? Kanefa mbola naniraka tamiko ny 4 araka izany ihany izy, ary izao kosa dia mbola namaly azy toy izany ihany koa. Dia nirahany Sanibala fanindiny ny zatoviny ankeo amiko araka izany ihany, nitondra taratasy nivelatra teny an-tanany izay misoratra hoe: efa mahoraka any firenena maro izao teny izao, sady lazainy Gasema hoe: ianao sy ny Jiosy dia mikasa ikony, ka izany no anaovanao ny manda, ary araka izany teny izany dia mikasa ho mpanjakany hono ianao. Sady efa nanendry ny mpaminany maro ilazanao any Jerosalema hoe mpanjakan'ny Jota, ary ankehitriny dia ho reny mpanjaka izany teny izany, ko avy isika hiara-mihevitra. Dia naniraka ho any aminy aho nanao hoe: tsy marina izany zavatra lazainao izany, fa tao am-ponao ihany namoronanao izany, fa tampatahotra anay izy rehetra ka ho izy ho kivy amin'ny asa izy ka dia atontosa. 5:10. Dia vita tamin'ny 12 andro ny manda, dia tamin'ny andro 520 tamin'ny volana Elola. Amen. Teto izany ry hava-malala dia ity manda ity zany dia manda efa rava izy ity teo aloha, fa Jehovahandriamanitra zany dia naniraka ny Nehemia anangana indray anio manda efa rava io. Dia teo am-panatanterahana izany manda izany ry havana Nehemia dia tena nandalo ady izy, nandalo sakatsakana izy, maro ireo fahavalo izay tena hoe tsy nakasitraka ny anatanterahany anaovany an'izany manda izany. Hitantsika izany ao amin'ny 1:1. Dia tsy izy izany fa ry Sanibala, ry Tobia sy Gasema izany dia nanao ny hevitra rehetra mihitsy mba tena hoe anakanana ny Nehemia tsy avy tamin'izany manda izany. Ary nitady hevitra izy ireo ny tena hoe hamonoana azy, satria nieritreritra izany izy ireo hoe raha maty Nehemia dia tena tsy ho vita ny manda, tsy ho tanteraka hatramin'ny farany izany.
dia nanome fotoana nemiaza ireo tamin'ny toerana anankiray mba ahafahany zareo mamono azy. Fa Nemiaza zany nanana ny fanan'Andriamanitra dia tonga dia takatry Nemiaza zany ny zavatra tiany zareo atongavana. Dia tonga dia naniraka olona Nemiaza laza tamindreo hoe za tsy afaka akany fa tsy afaka raha makany dia mitsahatra ny asa. Dia zany efa tsy afaka ampitsahatra ny asa. Dia Andriamanitra koa ry havana dia tahaka izany rehefa tena hoe olon'Andriamanitra isika, rehefa tena ao Kristy isika dia misy foana ny tolotsaina omeny fanahy masina antsika. Raha misy olona mikasanao ratsy antsika dia toloran'Andriamanitra saina foana antsika ahafahantsika miala amin'izany ratsy kasain'ny fahavalo ataony amintsika izany. Dia tsy dia avy eo dia amen. Dia Nemiaza zany ry havana tena tsy nanaiky ny ona tamin'ny zareo mihitsy fa zareo zany tena hoe niinsiste hatramin'ny farany, nandefa olona foana farany dia nandefa olona fandimby dia tena namoron-dainga mihitsy hoe Nemiaza zany matoa manao ny manda io dia tia sandratra ho mpanjaka izy. Ary Nemiaza zany dia namoronandreo lainga hoe efa nandefa olona, nandefa taratasy fampilazana mihitsy hoe izy dia izy ho mpanjaka zany izy. Dia miteny foana moa zareo hoe reto fahavalony reto zany hoe tongava ty miaona aminay andaminana an'izany sisisy. Fa Nemiaza ry havana dia tena tsy nanaiky izy ary Nemiaza dia tena nandahatra amin'ny farany ary tena zava-dehibe dia tena tsy nataony Nemiaza sakana mihitsy zany fikasan-dratsin'ny Sanballat sy Tobia ary Gesema zany tsy hahatanterahany an'izany manda zany hatramin'ny farany. Ary hitantsika moa ry havana fa any amin'ny 550 any dia vita ny somatsara ny manda rehefa aveo tanteraka ny somatsara zany ny fanamboarana any manda. Alleluia. Dia indraindray koa tsika ry havana rehefa mieritreritra hoe tena mba te hanangana manda mihitsy amin'ny fanomponan'Andriamanitra tsika, tena mba manana etaeta sika hoe te hiorom-paka amin'ny finoanan'Andriamanitra, te hiroso lalindalina sika amin'ny fanomponan'Andriamanitra ry havana, te hanao sitrapon'Andriamanitra sika, te hanaraka ny fahamarinana sika, te hanaraka ny didin'Andriamanitra tsika ry havana. Dia matetika sika dia mandalo sedra foana, mandalo sakatsakana foana. Marobe ry havana ny zana-tsipika alefa ny devoly mba hakivy atsika, mba tsy ahafahantsika miroso amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Anisan'ny zana-tsipika alefa ny devoly ny fisalasalana indraindray. Indraindray tsika rehefa maheno tenin'Andriamanitra dia mahatsiaro voakasika sika dia mahatsiaro resy lahatra ny anatin'ny fotsika sy ny fanahintsika any. Dia manana fandriana tsika hoe tena mba te hitandrina naraka an'izany tenin'Andriamanitra zany. Dia tonga ny fisalasalana ry havana alefa ny devoly ao anatintsika ao. Raisiko ohatra amin'izany, ohatra hoe ny tsy tokony hinanana biby maloto. Dia efa fantatsika efa voalaza mazava tsara ry havana ao anatin'ny Baiboly any amin'ny Exodosy any misy an'izay teny izay hoe voalaza daholo ny lisitra ny biby rehetrarehetra izay azontsika hohanina sy tsy azontsika hohanina, efa mazava tsara ao voasoratra mazava. Dia noho ilay fisalasalana izay alefa ny devoly ao anatintsika ry havana dia lasa tsika mitady verse entina hanoerana an'izay mba ahafahantsika milaza ny zavatra mifanohitra amin'izay hoe azontsika hohanina reny zavatra reny. Lasa tsika mandeha manontany olona etsy sy eroa makatoky mihitsy hoe tsy marina zany zavatra lazain'ny devoly zany. Zany ry havana dia fandrika alefa ny devoly zany fisalasalana zany. Ary afaka toerintsika zany fisalasalana izany mba ahafahantsika miroso lalindalina kokoa amin'ny
amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Anisan'ny zana-tsipika alefa ny devoly koa ry havana, dia matetika ireo olona akaiky atsika, na mety ho namantsika zany, na mety ho havatsika zany, ray aman-drenitsika, ny mpiray tam-po amintsika, dia ireo no ampiasain'ny devoly ataony fitaovana entiny anakivy atsika, entiny mba andrabiraby atsika, entiny manenjika atsika mba ho kivitsika, dia mba tsy anaraka an'izany tsy didin'Andriamanitra, tsy tandrina an'izany sitrapon'Andriamanitra zany ry havana. Dia matetika koa tsika rehefa hoe manana faniriana hanao batisan'ny fibebahana, dia eo koa dia betsaka be koa zana-tsipika sy ny sakatsakana alefa ny satana, alefa ny devoly mba hakivy atsika, mba hanakanana an'izany fahavitana izany batisantsika zany ry havana. Angambany efa betsaka amintsika izay niatrika izay efa vita batisa no afaka no nahatsapa an'izany zavatra zany. Dia ny zavatra tiako tenena aminao ry havana dia izao raha ohatra ka manana faniriana ianao any anatinao any, te hirosy bebe koa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, dia aiza kivy ianao ry havana raha mandalo an'izany sakatsakana zany, aiza kivy ianao ry havana raha mandalo ady, raha mandalo fanenjehana, satria tsy ianao ry havana ny voalohany nandalo an'izany fanenjehana zany, fa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra tao amin'ny baiboly izay tena hoe nirosy tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra lalindalina koa ry havana, dia tena nandalo fanenjehana daholo. Anisan'izany Nehemia. I Nehemia ry havana dia tena nandalo sakatsakana tokoa izy, nandalo fanenjehana mafy izy. Nehemia ry hazana tena niatra manaina mihitsy ny azy ny fanenjehana izay nahazo azy nohony ny fanamboarany manda ry havana. Fa tsy nataony Nehemia kivy azy izany, satria ny masaka tao an-tsain'i Nehemia ry havana dia ny hoe ny hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny tena tao an-tsain'i Nehemia. Nehemia ry havana tsy mba nifantoka tamin'ilay vavan'ny olona izy marina hoe mafy ny fanenjehana nahazo azy, fa izy tsy mba tsy nirarahany izany izy. Ary fantohan'i Nehemia ry havana dia nietaetany ny hanatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Izany ry havana ny tena zava-dehibe tamin'ny Nehemia zany ny mba hahavitany ny manda, satria izany manda izany dia anisany fifanekena lehibe izay nataon'i Jehovahandriamanitra tamin'ny ry havana izany manda izany. Ary fantatry Nehemia tsara ry hava-malala fa raha mahatateraka an'izany manda izany izy, dia mahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra izy ry havana. Ary ao ambadika ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra iray, dia misy sitraka lehibe ry havana azony avy amin'Andriamanitra. Ny olona anankiray ry havana raha mahazo sitraka avy amin'Andriamanitra izany, dia ny ao ambadika izany fankasitran'Andriamanitra izany ry havana dia fahasoavana izany, fitahinana ao ambadika an'izany fankasitran'Andriamanitra izany. Ary takatra ny Nehemia izay zavatra izay ry havana, ary dia nataony mihitsy ny fomba rehetra ninona sakatsakana manoloana azy na hatanterahany an'izany sitrapon'Andriamanitra izany ry hava-malala. Aleloia. Dia andao koa tsika ry havana androany, andao koa tsika mba hianatra an'izany toe-pon'ny Nehemia izany ry havana. Andao tsika tsy hatahotra hanorina sy hanamafy ny mandantsika amin'ny finoantsika an'Andriamanitra ry havana. Andao tsika hanorina ny mandrakizay tsika amin'izay, ninona sakatsakana ataon'ny devoly, ninona ady manoloana antsika ry hava-malala. Dia andao tsika tsy hibanjina an'izany, fa andao tsika hibanjina an'ilay sitraka izay ho azontsika avy amin'Andriamanitra ry havana. Andao tsika hibanjina ilay valisoa lehibe dia ny fiainana mandrakizay izany izay omanin'Andriamanitra antsika ry havana. Ary na eto an-tany aza isika dia fa omen'Andriamanitra antsika sady ry havana
izay rehetra ireny fotsika ka hitan'Andriamanitra hoe mahasoa antsika izany raha manaiky miroso lalindalina kokoa isika amin'ny fanompona azy, raha manaiky manao ny sitrapony sika ry havana, raha manaiky manao dingana amin'ny fanompona an'Andriamanitra tsika ry havana, dia omeny atsika izay rehetra ireny fotsika. Aleloia! Tsara Andriamanitra ry havana, ary Andriamanitra ry havana dia marina amin'ny teniny foana, ary za ry havana dia tena mampanantena anao fa tsy very maina mihitsy ny ezaka ataonao, izay rehetra ezaka ataonao amin'Andriamanitra ry havana, tsy ho very maina izany, fa Andriamanitra dia mijery, Andriamanitra koa dia mamaly ny soa rehetra sy ny ezaka ataontsika rehetra ao aminy, araka ny teniny manao hoe tsy very tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Dia za ry havana mba te hijoro vavolombelona kely aminao indray androany mba entiko hampaherezana anao ry havana amin'izao alina izao. Za ry havana rehefa tena hoe nanapa-kevitra za, tena hoe hiorina finoana an'Andriamanitra, rehefa nanapa-kevitra za ry havana hoe handray ny tenin'ny fahamarinana ary hankatoy izany, dia ampanetretena ry havana ny ilazako amintsika fa amin'izao fotoana izao ry havana dia tena mahatsiaro sambatra ry havana, tena mahatsiaro hoe tsy manan-java-mahory ry hava-malala, za tsy hoe manan-karena be, fa izay zavatra niriny foko kosa ry havana dia tena nomen'Andriamanitra ahy, ary tena hitako hoe na mandalo ady aza, na mandalo sedra aza indraindray dia manana fiadanam-po foana ry hava-malala. Tena hoe tsapako mihitsy ny tanan'Andriamanitra, tena hoe mikarakara, tsapako mihitsy ry havana ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainako sy ny ankonako ry hava-malala, izay hanomezako voninahitra azy irery ihany izany zavatra izany. Ary talohan'izany fanapahan-kevitro izany ry hava-malala dia hoe mieritreritra hoe hankatoy izany ry havana, dia tena nandalo sakatsakana koa za, tena hoe indrindra manoloana ny fianakaviana tamin'izany fotoana izany, mieritreritra ry havana hoe raha ohatra moa ahy izany ka hiala amin'ny fiangonako taloha dia hiditra hifindra fiangonana hafa izay manaraka ny fahamarinana, izay mitandrina ny fahamasinana, dia ahoana izany ny fieritreretan'ireto havako reto ahy ry havana. Dia rehefa nandinika ry hava-malala dia nahatsapa hoe tamin'izany nisy olana be, tamin'izany nisy ady ry havana, dia taiza moa ireo fianakaviako ireo, tsy zavatra azon'ireo natao tamiko mihitsy ry hava-malala, tsisy, fa dia nampahery amin'ny telefona fotsiny izay ihany ny azon'izy ireo natao, tsisy afaka nanampy zareo na dia kely akory aza na manjany olako izany. Dia nandinika ry havana hoe Andriamanitra rery ihany no natsoko tamin'izany fotoana izany, Jesosy no natsoko, dia izy no namaly ahy, izy no namahy ny olako. Dia ahoana moa izany no atahotra an'izy ireo raha ohatra ka hoe tena naradian'Andriamanitra, ahoana moa izany mieritreritra hoe ho ataoko sakana izy ireo amin'ny fanomponana amin'ny fanarahako ny fanaovako ny didin'Andriamanitra sy ny sisa. Dia teo ry havana nahatonga saina hoe aloha hiroso aloha tsy eritreritra izay zavatra ho lazaindreo any fa Jesosy no banjiniko satria izy no nanafaka tamin'ny olana, izy no namonjy ahy, izy no natoy izao ny fiainako fa tsy ny fianakaviako mihitsy, tsy ny havako mihitsy, tsy ny vadiko mihitsy, tsy ny izaniza, fa Jesosy rery ihany, izy rery ihany no omeko voninahitra amin'izany. Dia izay indray ry havana no tiako hampaherezana anao hoe mety mandalo an'izany sakatsakana izany koa ianao amin'izao fotoana izao, mety hoe mandalo fanenjehana koa ianao amin'izao fotoana izao, tsy fantatro izay zavatra lalovanao, nefa ianao manana hetaheta,
mianaraka ny fahamarinan'Andriamanitra, mihefafaresy lahatra ianao ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra dia mirosory havana. Jesosy mibanjino fa izy no hanampy ianao amin'ny olanao fa tsy ny havanao mihitsiny, tsy ny olona mihitsiny, tsy ny namanao, tsy ny vadinao fa Jesosy rery ihany. Izy rery ihany no afaka manampy ianao. Dia ino ary ava-malala fa nampahery ianao indray izany tenin'Andriamanitra izany dia voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany fiadanana kosa dia ho antsika tsirairay avy indray Alleluia. Amen. Alleluia. Ka sitraka indrindra ranabavy Suzelle. Mino aho fa ny olona rehetra dia nahery tamin'ny ten'Andriamanitra izay nentinao. Mankasitraka indrindra dia Andriamanitra manaka-pahasalamana ny hamaly fitianao tamin'izany ten'Andriamanitra izay nentinao teo izany. Alleluia. Mba dia ho tahin'Andriamanitra hamaly fitianao ny Andriamanitra dia tongava amin'ny ambony indrindra dia maherezatra any hatrany ranabavy Suzelle dia tahiny Jesosy. Ranabavy Eliana, Soameva, Verselina, Noélie Fanto, Asirakoto Malala, Yangonirina Renasolo, Tina Rakoto Arzaka, Leonira Arvololona, Nambentso, Malala Randry, Fintso, Tery Rabenja, ireo mbola tsisy narapeko teo dia tonga sonareo Mama Angelika, ao koa i Rantarina Marie Charline, Tsika Rakoto, tahiny Jesosy tsika tsirairay avy. Alleluia. Dia maharetatra amin'ny farany. Misaotra ny Suzelle tsika tamin'izany tenin'Andriamanitra mahafinaritra be izany. Tena ifampaherizitsika androany. Boky Nehemia no ifampaherizantsika. Ny naharetan'i Nehemia avy tanany manda na dia fatratra aza ny teti-dratsindreo fahavalo. Nehemia dia jiosy izay babo niaraka tamin'ny jiosy rehetra babo tany Babilôna. Ary Nehemia dia niasa teo anivon'ny mpanjaka dia mpitondra kapoakan'ny mpanjaka atao hoe Artaxerxes izay tsy iza fa zanaky Aserosy mpanjaka. Tsara fanahy ity mpanjaka anankiray Artaxerxes ity satria nalaja ny jiosy izy na dia babo aza ary anisan'ny namelandry Ezra izy handeha ho any Jerosalema nandamina ny tany Jerosalema satria nikorotana ny tany Jerosalema ao ny tany Jerosalema dia navelan'ity mpanjaka ity ny jiosy amerina amin'ny laoniny hanangana indray ny varava any Jerosalema. Ary i Nehemia dia olona sarom-piaro ny amin'Andriamanitra, sarom-piaro ny amin'ny Jerosalema. Ary rehefa namangy ny Nehemia ny olona avy tany Jerosalema dia nanontany izy manao ahoana ny tanànao, manao ahoana ny fiainanao sy ny sisa. Dia nitantarain'ny olona hoe rava ange no manda ary ny vavahady efa nidoran'ny fahavalo. Ny rava zany. Dia nalahelo be mihitsy ny Nehemia hoe izany ve nefa rahan'i Jerosalema. Tena tsy rariny izany ary tena tsy maintsy hatsangana nefa rava satria ny mponina atao Jerosalema tamin'izany drabana dia nahatra indrindra. Nahatra sady ory indrindra ny mponiny Jerosalema tamin'izany fotoana izany. Misaotra anareo koa mankasitraka ny Suzelle, mankasitraka amin'ny mpandray anjara zava-dehibe ampakasitrahanareo dia Andriamanitra koa mahafitia anareo. Inona mahatonga ny mponina atao Jerosalema mahatra? Satria ravany manda. Satria tsisy vavahady intsony. Ary ny tanàna mahatra indrindra tamin'izany fotoana izany dia ny tanàna tsy nisy manda. Satria rehefa tsy eo ny manda dia inona zavatra mitranga?
tafiditra moramora foana ny fahavalo. Tafiditra moramora foana ny fahavalo. Ary rehefa fahavalo tafiditra moramora foana dia ny fahavalo rehefa tonga tsy hoe amin'ny cadeau anao fa andrava, androba, ampahory. Dia any amin'ny Nehemia toko voalohany mantsy zany tantariko anareo zany. Nandresan'ny Nehemia ny fahantrany Jiosy noho ny tsy mbola tonga ny nanamboarana mandany Jerosalema sy ny alaherin'ireo izany. Vakitsika Nehemia toko voalohany voalohany ary tantaran'ny Nehemia zanak'i Hakalia tamin'ny volana Kisleo tamin'ny taona 20 raha tany andapa-tany Sosana dia tonga Hanani zanak'iray amin'ny rahalahy mba amin'ny lehilahy sasany avy any Joda ary nantaniko azy ny amin'ny Jiosy efa afaka izay sisa tamin'ny fahababoana ary ny amin'ny Jerosalema ka onona valiny ahy. Ny sisa tamin'ny fahababoana izay any amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa ary voarodana mandany Jerosalema sady notoran'ny afo ny vavahadiny. Ary rehefa nandre zany izy dia rehefa nandre tezany dia nipetraka ny tomany sady niferinayna andro maro ary nifadianina sy ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra ny lanitra ka hoe indrisy Jehovah Andriamanitra ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy matahotra izay mitandrina fanekena sy famindrapo tamin'izay ty azy sy mitandrina sy izay mitandrina ny didiny. Aoka ihany ny sofinao ka hiratra amin'ny masonao sy ny masonao mba ho hainonao vivavaky mipolopolo izay ataoko eto anatrehanao ankehitriny andro aman'alina ho amin'ny zanak'Israely. Mpaloponao izay sy izay anekeko ny fahotan'ny zanak'Israely izay efa nanontany taminao fa izaho sy ny mpianakavy ndraiky dia samy efa nanota avokoa. Efranao izay ratsy indrindra taminao ka tsy nitandrina ny didy sy ny lalàna na ny fitsipika izay nandidin'i Mosesy mpanompo loha teny. Tomany izy na alahelo izy zany ve ny efaran'ny tanàna. Dia ka izy moa eo amin'ny mpanjaka mpitondra kapoaka ny mpanjaka ao an-tranon'ny mpanjaka, mpanampy eo atokantranon'ny mpanjaka zany. Dia izy io matetika dia zao tsy hoe matetika fa mahita fity amin'ny mpanjaka i Nehemia. Dia indray andro izy niditra tao an-tranon'ny mpanjaka rehefa avy narehany io zany izy hoe tena potika ny tanàna dia izy le nitomany avo bongo maso iny any amin'ny Nehemia toko 2 tamin'ny volana Nisana tamin'ny andro 20 nanjaka ny Artaxerxesy raha teo anoloany ny divay dia niraisiko ka natoditro mpanjaka fa vo izay vonomba nalahelo teo anatrehany. Nehemia dia olona falifaly lalandava, olona mitsikitsiky lava, endrika sarika isan'andro dia mahafinaritra mpanjaka zany. Isika kristianina dia tokony olona endrika sarika falifaly miramirana hitan'ny olona amintsika fa misy fifaliana. Aza mba milongolongo lava sy olona manjoretra sy manjombona lava zany da olona mivavaka ianao fa ny olona mivavaka dia ohatrandry Nehemia falifaly. Fa tamin'ny fotoana io izy zay aho izy vao mba nalahelo teo anatrehany. Teo zany hatramin'izay izy hitondray divay i Nehemia endry mpanjaka ino divay salama mpanjaka ary falifaly mahafinaritra ny fiainany. Fa tamin'ity izy bongobongo maso manjombonjombona fa nahatsara zavatra le izy tsy mihinana voasary makirana fa olona falifaly landava. Fa izao nafinaritra teo izy vao ohatrany nalahelo, teo izy vao nalahelo ary dia hitan'ny mpanjaka roa ny mpanjaka taminy nahoana ny malahelo tarehy ianao kanefa tsy mararitsy iny tsy zavatra hafa izao fa alahelo-po mihitsy. Tonga dia fantatry ny mpanjaka misy zavatra mahazo anao tsy ohatr'izao ianao isan'andro. Inona ny problème, inona ny olana. Tena alahelo-po mihitsy zao izy le mpanjaka dia raiky tao ohatra indrindra ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ho velona mandrakizay ny mpanjaka nahoana ny tsy alahelo tarehy raha fa ngety tanàna misy ny fahazan-drazako sady efa levon'ny afo ny vavahady. Dia eo ny mpanjaka tamiko inona ary ny angatahanao dia nivavaka tamin'Andriamanitra ny lanitra aloha tsy tonga dia inona ny angatahanao. Tsika na angataka aza dia mila mivavaka inona Andriamanitra mety olo-tsaina. Halleluia. Inona no angatahako amin'ny mpanjaka fa amin'ny mpanjaka tsy afaka angatahako zavatra be dia be, angatahako tolo-tsaina amin'Andriamanitra. Dia nangataka izy rehefa soany Joda izy rehefa soany amin'ny fahasandrasako mba hanamboarako ny tanàna. Dia mpanjaka moa namela azy
ary troatrinany anefa ianao ary roviana ny verina ka de sitraky ny mpanjaka nandefa ary de nilaza fotoana taminy alefa mpanjaka ho any zany izy alefa mpanjaka aiza ho any ajoda ho any amin'ny tany izay nisy rava ny manda ka ny manda man tsy rava tanteraka fa nisy parti rava misy parti rava de misy parti mitsanga ka rehefa tsy zarizary ny manda de afaka miditra foana ny fahavalo ary ity Nehemia ty de tena toetrana pastera satria maninona malahelo amin'ny ara-panahin'ny olona rava Jerosalema de isika ilay tempolon'Andriamanitra alleluia misy tempolo miorina ato anatintsika hoe ny tena andriamanitra tsy fantatrareo fa tempolon'Andriamanitra ianareo isika ny tempoly fa raha vo isika ny tsisy manda de doran'ny olona hatramin'ny tempoly doran'ny fahavalo hatramin'ny tempoly ary raha Nehemia io mpapastera de vao mahita olona mibolila kely izy ao anatin'ny olona hitiny ao de tonga izy de mitomany ary tonga izy de mandray andraikitra de tonga de amboariny i Nehemia tsy niandry ny manda rava tanteraka sarotra ny verina manangana tanteraka zany fa ny manamboatra azo atao aza vela rava tanteraka ny ara-panahinao aza vela maina tanteraka sy mivelon-danina tanteraka fa raha hitanao misy rava eo amin'ny ara-panahinao ohatry misy nanombinana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra zao de zao de to de tapeno iny to de amboary iny tsy hitovy miverina manorina sy ny manangana zay efa rava manamboatra zay efa rava mameno zay banga alleluia aza mampiranao foana hoe lanjalanjao isan'andro jereo isan'andro ny toetry ny manda ny tempolinao manahoany isan'andro ny ara-panahinao tsapao foana firy ny températurenao androany firy izy fotoana tsy salama de nasen'ny dokotera nitondra appareil de nasen'ny navidiny appareil fitsapana tension reny isaky ny fo maraina mbola mbovandray de tsapainy hoe firy tena mbola ambonimbony izy zany efa ambany izy zany vo fo ianao de tsy mbola mitsangana iny ny tsapaina voalohany firy ny tension isaky ny tsangana avy ambofandriny tsapao manahoany ianao manaova toro jereny ara-panahinao manahoana ny manda so de efa may ny vavahady fa raha may ny vavahady ka misy banga ny manda azafady de ho tafian'ny fahavalo ny tontolo andronao ho tafian'ny fahavalo ny tontolo andronao de iainga zany anao mission anankiray ngezabe i Nehemia de ny anina ny anangana ny manda anangana ny manda ny manda natao voalohany ny fombatsika malagasy efa lasa finonompoana mihitsy izy ty mba ampandinianareo zany isika malagasy rehefa manao trano de tsy manao manda zany tamboa atao any amin'ny farany fa mbola ina foana hazo kely sy fanitsinitso kely reny no atao fefy fa ny trano aloha ny tena imasoana efa fantatreo zany finoantsika malagasy zany rehefa manao trano fa matetika ary le izy ohatran'ny rehefa dindrianao tsy hoe finonom-poana fa mandinika anao de ohatran'ny mitombona ihany le izy le zavatra atahoran'ny olona raha vo misy tany zao eo de ny tambony vita tsara be voalohany tena ela be mihitsy vo miainga io trano io raha iainga raha vo mifefy tsara tarehy be voalohany fanontsika de any amin'ny trano mihitsy aloha ny masoana vita tanteraka ny trano manao tamboho am'izay de lokona ny tamboho de asina vavahady sa tsy zany fa tsy zany Nehemia tsy zany ny momba ny tempoly de ny manda sy ny vavahady ny atao voalohany ny antony am'izay fotoana zay ianao vita ny manda sy ny vavahady afaka miasa tsara ianao ao anatiny mamboatra ny tempoly
raha ny tempoly ny ataonao voalohany na ho ravahanao takela-bola mena sy takela-bola fotsy hazo tsara ka no manda tompoko tsy miorina na tsisy vavahady de tonga ny vavahady mandravana eo amin'ny tempolinao. Halleloia, amen. Ary zany no mahatonga antsika eto amin'ity fandarana ity efa miditra aloha de efa manomboka tenenina hoe tsy mbola maika tsika ny anatsara ny tempoly, tsy mbola maika isika fa mibazy aloha ny fiarovana aloha ny manda aloha de ny vavahady. Rehefa tsy mety tafiditra tsony ny fakapanahy de manatsara ny ara-panahinao sisy anao manomboka mandray anjara amin'ny vava, manomboka manao toriteny, manomboka mampahery, manomboka manao délivrance, toriteny tarika fotoana manao zavatra maro. Halleloia, fa tsy ny mifanohatra am'izay be de be am'izao fotoana izao mety possible misy olona mpanompon'Andriamanitra tsy misy fototra, tsy misy fefy fa tonga de tempoly, tonga de mitoriteny, tonga de manao asan'Andriamanitra, tonga de fihetsika ny lasa loha de manjary ny manda izay heriny reny tsy vita. Ka raha vao ny manda ny tsy vita aza asiana fefy ny tranonao de hitanao fa miditra ny fahavalo de na ny zaridainanao tsara tarehy io ary mety hidiran'ny alika io amin'ny alina de sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny manda aloha ny atao voalohany. Ary ny masoa ny mission-ny Nehemia teto de ny anangana ny manda. Za miteny anao andaontsika anangana ny manda aloha. Halleloia, ohatr'izay zany hoe vao miditra de ohatry ny teny rana-darado amin'le resaka fitafy sy ny anina. Manda aloha ny ataontsika e. Halleloia, andrositsika avy eo hiditra any amin'ny fanamboarana sy fanatsarana ny tempoly tsika avy eo. Ianao efa manao asan'Andriamanitra hitan'ny olona io olona efa mifefy ianao. Halleloia, efa mifefy ny ara-panahy fa tsy tafiditra tsony ny fahavalo. Ary zany no natanterantsika batisa mibebaka aloha. Halleloia, vita batisa ianao ampianarina mitoriteny ianao. Halleloia, faherezina ianao manao toriteny olona lefa mahery. Eto zany tena teny ampanareo mihitsy fa be de be nge ny olona hoe mbola marefo be mihitsy ny amin'ny ara-po mifosiny saina de manao toriteny. De ianao raha manao toriteny eo anao meny olona anankiray teny marary fotsiny ianao de tonga ianao de misy amintsika mantsy ohatr'izany mora tezitra. Mpanompon'Andriamanitra zany olona tsy tokony mora tezitra ary olona tokony manana fifehezana tsara mihitsy. Iny efa vita tany amin'ny manda daholo iny. Misy olona miteniteny foana de rehefa matsindry fo. Halleloia, misy zavatra mitranga de anao efa tony tsara, mijoro tsara, miorina tsara. Ny fanatsarana an'io tsy olana tsony io. Halleloia, rehefa mitsangana ny manda de milatsaka ny lela vavahady tsy olana tsony ianao ao anatiny ao manam-potoana amin'izay ianao hianarana. Mianara amiko izy Jesosy. Halleloia, ary fianarana io ny asan'Andriamanitra fianarana mandrakizay mianatra foana ianao mahita zavatra memandroso foana ianao. Ny fianarana ao amin'ny asan'Andriamanitra tsy tapitra mandra-pialantsika ety, mianatra foana tsika ary tsisy tapipahaizana amin'ny asan'Andriamanitra zany fa mianatra ny ampandehanana antsika. Mampianatra antsika ny fotoana ny soatsika no mampianatra antsika. Halleloia, ny fotoana irahantsika amin'Andriamanitra no mampianatra antsika ahitantsika foana ny alohany fianarana. Aika izao misy fotoana ampianaran'Andriamanitra tsika na efa 70 taona misy zavatra mbola ianarantsika. Fa zao le ao efa ao anatiny ao ianao tsy olana tsony. Halleloia, tsy olana tsony. Araka ny tenin'ny Lovely sady efa mianam-piadanana ianao, tsisy manelingelina ianao, tsy tafakatra tsony ny fahavalo. Halleloia, misy fotoana ianao ianarana. Halleloia, ny olana nefa de zao ny manao ny tempoly efa tsy de sarotra tsony. Ny olana amin'ny manao tempoly de ny manangona ny fitaovana anaovanao. Ohatra hoe resaka vola ny miasa. Solomona rehefa nanao ny tempoly de tena
ny zavatra tsara indrindra mihitsy ny mety nanaovana ny tempoly tsy izay hazo hitany fa nandeha lavitra mihitsy izy a naka hazo anaovana ny tempoly nandeha lavitra mihitsy izy naka volamena tsara karazana ny manao ny tempoly zany efa resaka hoe fandaniana resaka fanatsarana fifidiananao efa tena tsy quantité tsao fa qualité sisy fa any tena sarotra teny manao manda ny manao manda mantsy de zao mbola eo daholo ny fahavalonao mahitanao manao manda ianao manao tempoly efa ao anaty manda ny fahavalonao efa nivelany tsy de olana tsony manao ny tempoly tsy de sarotra fa ny tena problème de ny manao manda isika nefa de anao manda ary amin'ny titorotentsika de anao manda jereo tsara any amin'ny voainga fotsiny izy any amin'ny miatoko faharoa andiny fahafolo raha nere zany sambala oronita sy tobia monita mpanompo de sosotra roatra satria nisy laha tonga hitady zay asony zanak'Israely voainga mbola tsy nitondrana briky ray mbola tsy nanangana na de ataoko hoe lahatra briky anankiray de efa tezitra ny olona satria maniny hoy tena ny matra tonga hitady zay asony zanak'Israely aya ny fanaovana ny manda fantatry ny fahavalo avy hatrany fa zava-tsy ho an'ny Israely ary de voly tsy faly misy aminareo iroso amin'ny rano batisa mandalo ady mafy azakivonareo ny tsy tokony akivy anareo de zao ny fahavalo tsy faly ary amin'ny fotoana tsy faly ny ikatsaka zay mahasoa ny zanak'Israely mahasoa ny ara-panahinao ianao de tsy faly ny devoly vo hoe anomboka ivavaka vo hoe anomboka amboatra manda anorina ny mafy mihitsy mantsy ianao amin'io anorina n'le am'le hiditra am'le dingana araka ny sitrapon'Andriamanitra anao ny manda sy ny vavahady de efa tezitra ny vavahady satria tsy afaka hiditra otsony izy ary to de mitsangana ny fahavalo de reo zany manomboka any amin'ny miatoko faharoa andiny fahafolo sambala sy toby de efa nitsangana ho fahavalo any amin'ny ny miatoko fahatelo andiny fahatelo amby telopolo de ny siramano teny ny nataon'ny fahavalo ny jiosy isakanazy tsy hanao ny asa ary efa reny sambala fanataonay ny manda de tezitra sady sosotra loatra izy ka nyomeny jiosy hitanao vo anomboka iainga fotsiny de tezitra nanomboka nanorina de tezitra be sambala ny devoly io ina zavatra nataony de teny anatrehan'ny namany sy ny miaramila ny Samaria hoe inona ny ataon'ireo Jesosy reo aleo tena va reo avo zavatra atao fanaritra va reo atsangana andray andro va reo atsangana ny vato avy amin'ny lavenina mavosa va reo ary toby amin'ny monita de teo anilany sambala ka ny teny hoe na de ny amboala aolo aza miakatra eo am'izay atsangany de aravany manda vato ataony zao aloha nataon'ny devoly mbola tezitra izy mbola nanao zay nankivy fotsiny ianao io ve mba hivavaka ianao io ve de mba anao amanda hoe andeha hivadika ara-panavy mampina rehefa ny ala-pataloha de nisy ny teny tsy hoe devoly ty olona ny teny ty mariako fa misy teny tonga ohatr'izany ndry ve ala-pataloha zany ozy le biby malagasy zany zazy mampina tsy napataloha tsony zany tsy meko telo herinandro ozy sisa tsy meko telo volana tsy meko telo volana ndry de miverina rado ve hiala toka tsy voakalina tsony vitany namako be namako fa hitana ny ala sigara be deabe miala sigara de mahavita tsy mifoka herinandro misy fotoana tsy mifoka ray volana misy fotoana efa tsy mifoka sigara enim-bolana ary avy malala tam'zany enim-bolana afaka sigara efa matavy botabota kely ery vo mitady te foka de mihina sivona mihina kanina de
lasa natavy ny efarany enimbolana ny betsaka indrindra tena efa enimbolana tsy mifoka sigara fa miverina ny foka ray dia mihoatra lavitra no teo aloha dia hoy izy ny olona hoe tsy voakalina tsony tsy sotro labera tsony raha tsy tadidiko ilay mifoka sigara efa enimbolana tsy mifoka dia miverina ny fomba fiadiny sambala sy tobi voalohany dia ny nanao esoeso teny a ny nanan-kivy mahita anao mivavaka ny olona dia hoe mivavaka ve dia ho lasa masina be ve dia aninony zay jerenao zay izy natao reto jiososy reto osangereo e re hoe mba hanao tepoly re hoe mba hanao manta tsy na koa vitan'ireo dia aleo tena ve dia lasa ampirimpon'Andriamanitra ve mezan'ny olona ny tena marina efa fantatra ry zareo fa raha mahavita amin'io manda io ny Nehemia dia ho sambatra ny Jiosy ary tsy tiany tonga amin'izay zavatra izay tsy tiany no tonga amin'izay dia esoesony aloha sao mba memotra ihany ary io tena ve hoe atsangana indray ve atsangana indray andro ve dia izy hoy Tobi na dia ny amboalo aza miakatra eo amin'izay atsangany dia aravany manda izay ataony zay nambanindra mihitsy anangany andeha hivavaka e tsy nafaka-panafarak'izay kely ary mandalo eo amin'ireo zay resy ireo hivavaka ninona koa dia hivavaka indry koa tia irado ozy ny olona herinandro ihany no meko an'iny ozy ny olona ray volana ihany no meko an'iny zao ny tenen'ny Nehemia tsy namaly azy fa Nehemia nitodika tany amin'Andriamanitra ozy Nehemia dia lomena amin'ny tempolo menory Andriamanitra eo fa tena atao tsinitsininy zay koa tsingereo andohany ihany ny latsa taony aroka ho bavany amin'ny tany izay ababony izy aza manarina ny elony fa ary aza vonona tsy eo anatrehanao ny fahotany efa napatezitra anao teo anatrehan'ny mandrafitra eo mandrafitra izy ka dia narafitra ihany no mimanda ka tapakambana avokoa hatramin'ny antsasany miakatra fa nazoty ny asany olona halleloia ny zava-mahafinaritra dia zao ninona vavan'ny olona ninona vavan'ny olona nitoy ihany tompoko ny fanambarana ny manda nandrafitra ny manda ihanytry zareo mandeha no esoeso tendry fa izy mandeha mivavaka ihany misy olona noho ny vavan'ny olona noho ny vavan'ny olona dia avy tany tsy mandeha mivavaka marary ale tenindreo sa tsy hivavaka vava esoeso a mba henaro zany ry havana malala mba henaro zany fa niny olona mitendy ka dia narafitra ihany mimanda nino kitona nino kiatra ninona teneniny ninona nataony ianao raha androso amin'ny ara-panahy androso hivavaka zany ny vavan'ny olona ny devolo tsy maintsy mandefa zavatra amin'ny alalan'ny asa maro afaka mampiasa olona maro andratra ny fonao fotsiny nareo dia tsisy atao mihitsy ny ary nisy fifadikanina toy izy le olona zay nomen'le olona somary nomen'le olona tsiny izy mantsiana eo vadiny nareo reto no nareo reto ny tsy nanan'le vadiko sakafo tsy noho zay ny tsy nananareo sakafo fa noho Jesosy no nareo dia lasa tsy mety mihinan-kanina ny vadiko no Jesosy dia aniny dia vehivavy anina dia maninona mandany ny andro minomino foana tsy azoko mihitsy nareo fa maninona raha mivavaka tsotra fotsiny dia inona ny midididy amatrano isaky ny sabata ao isaky ny sabotsy zany dia tsy hanao nininona tsy tena tsisy dika mihitsy ny zavatra ataonareo zany dia iny koa anao avaza dia mananina vazy enina dia fadifady anina indray zany zao sao rehefa tsy handeha fa nareo koa be anina be fa dia iny fa tsy mandeha
tsy andeha fa bedy mivadiko tsy andeha fa manesoeso any vadiko eny afaka tsy mandeha anao fa nenemy aloha zava-dehibe amin'ny loatra ny manda de zao ny teneniny ka tena rafitra iandry ny manda ka de tafakambana avokoa hatramin'ny antsasan'ny miakatra ny eritreritra zany sambala sy toby esoeso teny a teniteneninay reto a zay matetika azondozy zay eto a tena marina teny Suzelina matetika ny havanareo a fa tadidiko mihitsy teto nisy anabavikelytsika zay mivavaka teto fa hatramin'ny taontaony hatramin'ny inony avy mandefa mesazy amiko ana le zazakely no ana ny fomba hitaritanareo an'le zazakely ka zazakely ahoana ary manana compte Facebook izy de samy afaka mijery eto daholo ny olona eto tsisy hoe fisoratana anarana de mameno dossier zay te anaraka eto fa mahita an'io anao de mba voakasika anao de eo ianao fa tena ohatr'izany a fa zao de tenanareo ah hoe nandeha ny esoeso teny ny zavatra fantatry Nehemia ary misy ao amin'ny Nehemia de managana ny manda satria fantatry Nehemia fa ao a no misy ny fahalemeny ny zanak'Israely ao lasa nahatra fahadiranovana ny olona ory indrindra noho ny ninona tsy hoe masoandro tsy miposaka tsony tsy hoe ny tany lasa tsy navokatra fa ny manda no rava ndaotsika norona manda ninona tenin'ny olona ary jerena tsara ny miatoko fa efatra andiny voalohany ary rehefa reny Sabala sy Tobi sy ny Arabo sy ny Amonita sy ny Asdodita tena hoe mitomby any le taria lotaria Sambala sy Tobi rery hitanao arakaraky ny androsoanao hitombon'ny fahavalo manenjika anao lasa Sambala, Tobi, ny Arabo, ny Amonita, ny Asdodita aza kivy zano ahy ianao mandroso foana ianao na izao tontolo zao ary hanenjika anao mandroso foana fa ny mandanao tsy maintsy miarina ny mandanao tsy maintsy miorina mila mandroso ianao ary efa noho reny Sabala sy Tobi sy ny Arabo sy ny Amonita sy ny Asdodita voatsangana mandanjesareo ka efa ho vavoatra zay rava tendrehatra mafy ny fahatezerany tanao fantany raha zatra tsisy dikany aminy io inona moa ny atezitra azy nanao an'le esoeso teny izy hoe nareo hoe de avita an'izany tsy inona koa izy zavatra ataonareo fa nijerena vita le izy tanao niezaka izy nanan-kivy fa jerena vita le izy ny devonika ka tezitra amintsika reto reo mba manangana manda eo ary zay mahatonga antsika tsy kivy anao batisitsika misy mibatisan'ny afo misy aminareo mahamaiva mihitsy mibatisan'ny afo za mampairanareo a fa fantatry Sambala sy Tobi sy ny Amonita sy ny Asdodita sy ny Arabo fa isy zavatra amambady ve de tezitra izy ay tsy izy zany misy miteny mihitsy ny hoe ohatran'izany teny lovely zany hoe iresaka amiko mihitsy lay andro nisy olona teto vadiny ray aminareo raha nabara niomana be mihitsy tsy indray mandeha niomana mihitsy tena iresaka amin'ny mihitsy ny pastenao izy adomeko iadevitra amin'ny resaka baiboly mihitsy a za moa ny teny tamin'olona alefa sy miresaka amiko fa izy miandry ary aho a de tsy tonga akory mihitsy zange vonona koa iresaka raha hoe ilainy zany ko inona moa no olana am'izany mila fanazavana nareo de efa afaka zavainareo efa maninona nareo ny eto iny any ataontsika eto alleloia tezitra am'izay ry zareo de nyray tetika am'izay izy amely any Jerosalema ka animba ny asa mba tsy hahatonga an'ilay manda mitsangana ary zao asantsika zao a zao asan'Andriamanitra zao de tsy tokony hataitrantsika raha misy mitetiky ny animba ny asan'Andriamanitra tompoko misy manimba foana misy miezaka manimba foana ny asan'ny Andriamanitra satria fantatry ny fahavalo fa mahalasa lavitra fiainan'ny olona ny fivavahana
Alleloia. Any amin'ireny miatoko faina ndraiky mahafinaritra be ny soramamy de naretan'Nehemia avy tanany manda na de fatratra aza ny teti-dratsy nataon'ny vavany ny naharetana miaritra maharitra manana faharetana zany de zao tsy vetivety nanao an'izany ary anatin' zany tsy vetivety zany misy ny sakana, misy ny ady, misy ny olana fa ianao mila manana faharetana. Alleloia. Maninony tsika ny tsy manana faharetana nefa tsika amboatra manda de tsy vita ny emy-mandy raha vao tsy manana faharetana tsika. Makiko am'izay andiny voalohany ary rehefa reny Sambala sy Tobisy sy Gasemo Arabo mba namany fahavalo ny fefananao manda ka tsy nisy banga tsony teo nefa tamin'izany andrany de tsy mbola voalatsako ny lela vavady vita zany no manda tsisy banga tsony tsisy ilika tsony ahafahan'ireo miditra fa tsy ny vavahady de ny kiropaka zay de mbola tsy vita ny vavahady aingana fa so vita batisa eo io fa ndana aingana kivio andana aingana le faso miady re zao vita batisa eo de resitsika potika any amintsika. Mahafinaritra anahy batisa ny ranavavy amboaratsika sy ranavavy Selina teto amintsika teto anisan'ny batisa tena tao anatin'ny fotoana fohy de voly ary tena tsisy fotoana nandefasana batisa ny afotsony ny ranavavy Selina tampotampoka eto de za atao batisa atao batisa sabata izy natao batisa raha tsy diso ohatrany zomanga mba nalaka misy an'le izy ndreny atao batisa zany ny fahavononan'ny karana atao batisa. Halleloia. Na ny devoly ary fanona tena aiza tsony ny fotoana naovana batisa ny afo am'izany tonga de vita ranabavy amboaratsika koa ohatr'izay vetivety kely. Misy fotoana matsika le mangata hoe amin'ny afaka efa-bolana ko atao batisa iny misy fotoana ihany ny devoly anakivinanareo nendry ataonao vetivety kely de vao andeha hanomana plan hoe inona ny anakivinareo de le batisa efa vita. Alleloia. Fa teto de naharitra de naniraka andiny faharoa de naniraka ho any amiko Sambala sy Gasema ka nanao hoe mandefa ny hevim-petsiny amin'izay Satana. Marina zany azafady tena zay mihitsiny sabata no ny teny izy de lahady tena misaotra zoma kosa ririka zoma izy ny teny de lahady izy natao de ny devoly mbola manana 3 andro eo namoronana batisa ny afo efa dify nisy so batisa ny afo ny tany ananina tao fa tsisy nahita sosy nary efa vita batisa. Alleluia. De zao de nomeny ny hevim-petsy am'izay avetsika eo amin'ny vohatra anankiray ny amin'ny tany le makiona kanjo ny piasa nisy ratsy izy reo lahy zany natao efanan'Andriamanitra mamandy mandolotsaina rehefa tesitra zany zareo de nanomana any andao mba iona kely za tena efa nisy fotoana taty andafy taty nisy olona nanao an'izay zavatra zay nisy mody ny invité tany amin'ny restaurant za 3 mirahalahy zay tam'izay za tsy narariny indrindra za tena nandeha tamin'ny fahatsoram-po mihitsy iresaka zavatra angezabe zay tam'izany tena zay andeha anaty restaurant io efa misy hevim-petsy tena nomaniny zareo za tam'izany tena teneniko anao araka ny tenin'ny vazaha mihitsy hoe tena hoe dégoûté tanteraka tam'izay tena misy olona tena tsy azo atokisana eto amin'ity tany ity ana raha zao inona ianao io ny ana de ana izy aika eo ambadika le izy misy hevim-petsy tena ny ranabavy somevako zany tsy de ela laka misy de lahady de natao. Alleloia.
fa teto andao mba eo antsika fa mba misy resaka kely mba hialaky sakafo tsika natrao de tonga ny mpanan'andriamanitra teny aza makany anikasa nisy ratsy anao izy misy zavatra rehefa ampy ianao ampy fifandraisana amin'andriamanitra de ny fanan'andriamanitra tsy raha te fotoana hitenenana aminao de any efa tantaraka anareo le hoe isy mamponindreo tena efa mibedabe narovam-panamazina tamin'ny asanay taloha lay andro ahako andro alahady de varitra tomobile zay nisy tany Madagasikara moa zany ty misy 4x4 zay zany namidy de misy miantso am'izay allo ay mba hijerena tomobile reo sefa de aona mandeha tsara izy io tsara ohatr'izao eka zao ary mba afaka mpanao fotoana ve tsika eny Andohalo amin'ny jardin Andohalo tsika andro alahady amiray de mba eto daholo ny taratasiny sy ny sisa fa mety rampanaraka tsika to de ho atao io de iny aloha de faly koa satria firesaka loatra ny olona teny hividy de niomana vo avy ny sakafo ndeha afaka misy vidy ny tomobile zay amin'io any akady kely mipetraka any fotoana any anaty rova eny ary akaikina anaty rova fa zao zavatra mahavariana eo am-piomanana eo de ohatry mekamo ny andeha any hitako hoe misy zavatra de nala elo be anjanako tam'izany mbola fitisy finoana ny zanaka eo sa fitirery fitisy finoana de ohatry ny andeha hidina ny tohatra andeha de ohatry ny manembona be anjanako satria malahelo be anjanako zany tonga de natsoko le olona allo miaratsy indrindra fa tsy afaka mandeha any tonga de tezitra be fa hoana koa zany rangaha ty mboatry teo vo resy lahatra fa olona mpangalatra zany olona zany ary olona seka nisy ratsy anao ary seka amono anaty teny Andohalo teny anaty rova mihitsy angambany tsy fantatro le fomba fahatezerany avy eo tena hita mihitsy ahoana ary mahatonga le tena tezitra be tonga de tezerina mirehatra ka za io ny tena marina fangin'Andriamanitra aza makany fa tsy mahasoanao tampotampo ty tena eko izy lasa ohatrany teo to de motivé tonga de maikamaika be nioma andefa andafy tomobile mekamo ohatrany misatra misy de tsy nety nivoaka an-trano ohatry malahelo be anjanako ohatry malahelo be mivady amanjanako zany fanan'Andriamanitra namangy anazy alleloia ka ine miaty eto tsisy ny tena anazy hoe efipetsy io anky isika iona am'izay tona to de fatany za tsy hoandry zany ny olona miara-mandeha amin'Andriamanitra tsy tratra mpanao ratsy zany ianao fantatrao meloa tonga de renao nandeha zay mivady tam'izany mbola fitirena zanake de misy miteny hoe misy trano amidy tany Mahitsy ndao ary amin'ny firy ny fotoana sadika efa arivariva mihitsy zay hoe amin'ny 5 any Mahitsy de mandeha zay ka ny tobiny io tam'izay le pick-up le double cabine reny de misy an'le arina fitondrana entan'iny zany ay zavatra fanoran-jaza de batisany marina zany fanoran-jaza raha mba miselina matsy no natonga tsika no fanoran-jaza teto voalohany fizy nangetaheta ty ankonana io ny azy ny ankonana tena mahasaro-piaro azy mihitsy tamba atolotra le zaza pastera de nanaovana anasa ny olona rehetra de tonga ny fanoran-jaza tam'izany no raha nampahafiselina de natao batisa izy ny apitso asa mipady teny mianaka kely am'izay niainga tany Antananarivo nandeha nakany Mahitsy hijery an'le trano de mody eo tapo-tanàna olona anankiray miona aminay de niditra ato anaty tomobile andava ary le izy mitsofoka antsika de mandeha kely ambonimbony ery ambony vohatra ery fa mandeha eny an-dalana ianao alao mba raisina kely ty fa avatsika ty fa hiaraka ho any any de fa somary maimela de tena ery am'le arina ery izy miditra fa tsy miaraka amitsika eto de nandeha kelikely any le toerana mio mbola tsy mitsofoka me miala ny tanàna foana fa izy rangaty le trano efa ambadika kely eo io ndray misy olona mandeha bisikleta alao mba raisitsika izy fa samy ho any any
mpiakaro arina le bisikileta dia miakara mampariny arinao e. Miandro amin'io memaizina. Aiza ihany. Io vao afaka nivoatra kely tsika izy dia efa ao amin'izay tsika. Ao le izy. Ohatrany tsy teo izy nareo na janko dia hoe anao demitoro to dia nahodiko tomobile. Tsy nahodina ny tomobile. Fa ahoana izy? Tsy niteny aho. Taoko demitoro to dia verina nidina nandeha mafy be tamin'ilay lalana mangingina na andeha mafy nidina. Fa erina raha vao ty ataonao ty raha ty e. Ka tsy hijerana izy ndraiky. Ndao aloha atsika andeha tonga teo amin'ny tanàna bebe olona miala daholo nareo. Miala daholo fa tsy hijery indray zay. Tsy m'intéressé anay le izy. Ny tena marina saika ny vonoan'ireo olo ireo zay. Saika nangalary ny tomobile, saika ny vonoany zay. Azo antoka fa mety nitondra vola kely koa satria rehefa hijery zavatra ohatrany dia afaka manao ilay vodin-drobarotra sy ny sisa. Saika maty. Inona no nahatonga anay tavavelona? Zay efa vavaka tamin'izany, vao vavaka kelikely. Tsy fanahin'Andriamanitra mamaky. Nataony zareo zany ny hevitra rehetrarehetra. Halleloia. Nataony zareo ny hevitra rehetrarehetra. Za nge ravana teneniko anao, za tena efa ela nitahian'Andriamanitra tamin'ny zavatra ohatrany. Za taloha nanao taxi. Atao rehefa tamin'izany anatra teny Ankatso dia amin'ny alina manao taxi. Fa za efa mipirisika ny endahan'olona vonoan'olona ravana amin'ny taxi fa tena amin'ny fotoana farany. Foana ny tena misy ohatrany hoe tena misy tsindrimandrina miteny tonga dia. Teo entin'ilay olona any anaminy hitanao any fiadanana. Ilay ao Tsimbazaza dia ilay mitsofoka andro alina be. Tamin'izany mbola tsisy téléphone portable. Fa tonga eo amin'ny essence eo Tsimbazaza eo tsara faritra eo. Aseny mijanona dia misy olona raisina. Olona vadiny netiko avy any Analakely andro alina be. Tonga eo Tsimbazaza efa misy olona roa lahy. Namany zareo niaraka amiko dia miditra fotsiny anaty tomobile. Ndao fa nefa ny lalana le amin'io izy. Le andeha ho ary Fort Voiron anareo izay mahalala n'iny tanàna. So ihany fa ny tomobilako tamin'izany dia ilay tomobile le efa maty ny lakile. Dia le fil no natambatambatra amelomana ilay tomobile. Mody fil tsy izy no napetako dia mody mitsatsatsa zazazazazazay ilay tomobile tsy mety velona. Fa misy polisy manakana tomobile aloha. Sao dia najanoko teo akaikin'ilay polisy ilay tomobile dia nataoko kale dia lazaiko tsy velona. Aleoko voasava taratasy. Zareo vao nahita an'iny. Tsy lasa intsony ny tomobilitsika fa manangalana ireo taxi hafa. Fa tena velao mizany fa mety io. Ka zany eka ho fitafiany ihany tena marina tamin'izay. Saiko maty tamin'izany raha tsy nitandrina. Raha tsy nitandrina fa raha tsy nisy an'Andriamanitra ny teny. Angatao zany fanan'Andriamanitra teny aminao zany. Angatao zany fa tsy hovelan'Andriamanitra ianao. Nanao hevim-petsy amin'izay ry zareo. Ndao asena tonga, asevy tonga. Tonga hafa ty. Naniraka iandry. Andiny vadimy. Nirana ny sambala fandimy no zatoviny akeo amiko. Mitondra taratasy mivelatra teny an-tana izay nisy ohatra hoe efa makoraka any amin'ny firena maro zao teny izao sady lazainy gasema hoe ianao sy ny jiosy dia mikasa ikiomy. Hitanao nampangaina navadika hatramin'ny resaka mihitsy lasa ikiomy indray nareo. Loza. Noho ninona daholo zany fikasana fanamboarana ny manda. Za tena teteny aminao mila mafy fo ianao mila mafy saina ianao rehefa amboatra ny ara-panahy io efa vonona ny androso anangana ny manda mivonona ny saina. Tsika ravana mivavaka io mila mafy loha. Ary tsy vitanao zany hitandrina andro sabata izany raha tsy mafy loha ianao amin'izao fotoana izao. Na dia io andro sabata hitsara tsika fotsiny tsy vitanao io. Raha tsy manana an'izay saina izay mihitsy hoe zao za tena zay rehefa sabata tsy afaka. Misy fotoana nge ianao rehefa nanivon'ny fianakaviana nivon'ny namana mahazo loza ianao hoe nareo koa ve dia tena dia mariazy ve dia tsy andalanareo fianakaviana olona mifankatia aminareo. Tsy afaka izay tompoko. Satria ianao raha afaka indray mandeha inona tsy afaka anao amin'ny heriny. Raha afaka rava kely fotsiny io mandy io dia ravarava eo no mandanao dia tsy ho tafajoro ianao. Fa ny anay natonga anay ohatr'izao
hoe rehefa sabaty tsisy ninona manelingelanay de noho ny fijoroana taloha nanamafy saina ninona vavan'ny olona araka ny tendrana bavizela tsy havanao na namanao nge natonga anao ohatr'izao fa Jesosy. Alleloia. De mila mahafloa mahafloa evangelika amafisina ny andrina Ezekely ravana mila mahafloa evangelika ianao. Tsy vitanao io manda io raha maremreo aza manao manda endrefa zavy de anao fa nareo mananao anao kely teo fa de atao ina zao io manda io aiza moa de hoe atao inona nareo aza de mora amsendora fa manda kely io veny natao fa raha vaiko fa reo ve ny fahamalina fa raha vaiko re zay nataoko teo mbola vao briky kely firy fotsiny nataoko teo fa raha vaiko io nendry dada zany de divana tsy tafatsangany zany mandanao raha zay. Esony olo mivavaka de mivavaka iny masery zarandoa de manao lava zipo aitsy ravana mahafloa evangelika sika manao marenina ohatrany solo izy erika fa tsy mora ny manao manda tsy mora ny manao manda. De tonga hatramin'ny fiampangana mihitsy na ampangaina zava-doza ateto misy anabavy zay na araka atsika teto de manana fofombady de hatramin'ny zavatra ohatr' zany tenena an'le fofombadiny azy inona mihitsy ny zava-misy eo aminao sy ty pastery ty to io foana inona oatra zava-misy ao inona reo zava-misy eto tsy fitory-teny hoe zava-misy eto de vavaka alena vavy mijery amin'ny telefona de mijery anaky testa le fofombadiny fa inona mihitsy misy anao entre anao sy pastery hoe io foana misy zavatra mihitsy za de teko iresaka aminy mihitsy ho hitaniny tsara ary mbola meko verse izy fa tsy pastery zany iny za moa tam'izay fotoanzay nany miantso anary io zany de sy vety niany le verse ho inona moa za koa manana verse fa zao nanolona zany zavatra rehetra zany de zao ny tenin'ny andily vasivy fa tahapatahotra na izy rehetra ka hoy izy ho kivy amin'ny asy reo ka tsy ahatotosa za akivy iny masery riava nitanjony devoly aminao de zay akivy anao fotsiny de alefa ny zavatra etretra fa zao ny tenin'ny Nehemia ankehitriny tompo ampaherezo ny tanako. Alleluia. Ary zao ny tena ty nisy hevitra farany tena zavatra farany Jeroza 110. Ary izao de tonga tao hatramin'ny Semaia zanaky Delaya zanaky Mehetabela izay nihidy trano tao de hoy izy andesika sanao hiditra ao tranon'Andriamanitra ao anatin'ny tempoly anao ka rindritsika ny varavarana fa ho avy amonanao izy eny ho avy alina amonanao izy. Iza moa ty Semaia jiosy takany Nehemia ary olona mpisorona mpiakatra ao amin'ny tempoly. Zao ny zavatra nitranga nampitahoriny amin'izay Nehemia ho fato avy rehefa tao ainga ntikisy niakatra any amin'ny tempoly sy androany any tao ainga fa ho avy reny amonanao. Fa zao ny olona misy fanan'Andriamanitra vonina ny anamafy loha evangelika de zao ny teny Nehemia 1:20 fa hoy za atya mba mario amin'ny baibolinao ty androany fa hoy za mo lehilahy tahakava tokony andositra tonga saina zany Nehemia hoe ta hitsoaka fa zao andao fa matininy anao de nitreky Nehemia rasolo hoe lehilahy oatra anavy tena tokony andositra ve ny lehilahy oatra anavy iza moa za ty mpanompon'Andriamanitra nge za nahoantsika no mitsoaka ny fahavalo foana ravana mba antanio koa ny tenanao rehefa misy ny ady rehefa ny devoly de anao mitsoaka an'le ady foana mitsoaka an'le ady de mifaritra foana de antanio am'izay ny tenanao manomboka androany fa moa ny lehilahy raha lehilahy ianao
lehilahy tahakavy tena tokony andositra afaka miteny koa vehivavy tahakavy tokony andositra vehivavy mahery nge no iravana miaraka amin'Andriamanitra lehilahy mahery nge no iralahy miaraka amin'Andriamanitra mono lehilahy tahakanao va tokony andositra zao teny Nehemia iza ny olona tahaka any mahazo miditra ao amin'ny tempolo ka velona tsiditra zao zany io zavatra io fitakam-behivavy ao amin'ny tempolo dia tsy azo idiran'ny olona ao amin'ny efitra masina indrindra sy ny efitra masina tsy azo idiran'ny olona afa-tsy mpisorona fa zay miditra ao dia maty mpisorona sy ny mpisorona be ny manana droit hiditra ao ka raha olo-tsotra nentinao dia maty zany hoe zao zany i Semaya dia novidiny gasema sy sambalasy gasema vola ohatrany hoe misy pastera zany nomena kolikoly mba hampiditra kizo any Nehemia tsy mpisorona tsy manana droit hiakatra amin'ny tempolo zany fa nomen'ireo kolikoly rehefa tsy azo ny tany amin'ny hevitra hafa dia mba naika ampresiany amin'ny pastera na mpisorona mba ho azo any amin'ny zavatra ozy Nehemia misy olona tafiditra ao hoe dia ho velona ozy izy hitako fa tsy Andriamanitra naniraka azy fa nilaza zany faminany zany izy amin'ny tany azy satria tambazany tobisy tambala zany nanambazany azy mba hampitahotra hanaovako izay anotaoko ka azahoako teny ratsy amin'ny ratsiny any tonga dia tonga saina tampoka izy tsy hiditra any aka tsisy ny tena azy hoe mena vola fanampahafantarin'Andriamanitra azy hoe fitakam-behivavy zany ary ilayntsika zany fanahy masina namanga Nehemia zany mba tonga tsy voafitaka amin'izao andro farany zao fa nentina namitaka teto nentin'ny dia volona mitaka ny vavaka teto ny farany dia mpanompon'Andriamanitra ihany hatria zao atokisan'ny olona papa baba izy avy dada dia matoky na dia retiny dada isaoty avy eny ambony tetezana aza ienjerana ohatr'izay ny devoly rehefa mitaka atsika tsy dadalabe netiny eo amintsika mitaka fa tenin'Andriamanitra ihany netiny eo amintsika mitaka fa tsika mila manana an'izay fanamasina mpanolo-tsaina miaraka amintsika ary manana an'izany Nehemia tsy vitan'ny Nehemia io asa io raha tsy izany zavatra mahafinaritra tany amin'ny andiny 510 dia zao hoy ten'Andriamanitra hoe dia vita tamin'ny 20 andro ny manda dia tamin'ny andro 520 tamin'ny volana Elola ary rehefa reny fahavalona rehetra dia raiky tahotra ny firenena rehetra nanodidina sady hitany fa tsinitsinina izy ary fantany fa Andriamanitra no nahavitana izany asa izany hitanao raha izay zao no niemotry Nehemia dia tsy tonga tamin'ny andiny 510 voavitany fa ny manda le fahavalona nanao teny marary napitahotra ny apanga sy ny sisa voavita mitateraka ny manda latsaka ny vavady raiky tahotra amin'izay nangofotra raiky tahotra amin'izay satria fantany fa tsy ho azo atao ninona ntsony ny tanànan Jerosalema fantany fa tsy voakitikitika ntsony ary ho tafatsangana ny tempolo satria vitany manda ry havana nitanjo ny devoly izao zavatra lalovanao zao dia ny atonganao hiemotra tsy hanao ny manda tsy tia ny devoly nge anao vita batisy zany ary tena faty antoka ngezabe ho an'ny devoly ny olona re vita batisy dia ataon'izay akivy anao izy tsy afaka manao ninona koatr'izay tsy afaka mitivitra basy izy tsy afaka namely izy satria maninona Nehemia narovan'Andriamanitra fa nataon'ny Nehemia dia zao tsy maintsy vitako ty zay ravana malala tenenina ianareo fa ny nandrosoana ra-panahy tsy nitsahatra ny sakana sy fanakiviana sy ny sisa sy ny sisa eritretinareo ty zavatra tenako anareo ty ny zanakay ifity tamin'izany fotoana zany ho atao fanoloran-jaza dingan'izany fa zay tany amin'ny fanoloran-jaza zany dia fa ady tena tsy nifakahitana tadidiko mihitsy tamin'izany fotoana zany na rary mafy ny raiko noho ny nahenona fotsiny zay lasa mivadi-ponina ohatr'izao hoe tsy mihina kisoa vavaka sabata ary dia andeha ho atolotra ka ny zanakay mantsy tamin'izay andeha hisotro ronono ny pastera be anay taloha tany amin'ny fiangonan'ny fiangonan-drazana
dia rehefa andeha retraite izy dia efa natao zany hoe zay maniry zany mba atao batisa so atao sisy katekomena sy ny sisa amin'io andro ataona farany hitandremana eo amin'ny fiangonana io dia mba atao dia mba anisan'izany fitiny sika natao batisa tany zany paster zany nanamasina mahasina mivady efa misomebiseo mifianga hoe ny fity atao batisa dia tamin'izany moa anao mbola somary le ohatrany trondro malemilo kely anazy efa mba tehijoiny hoe iainy atao izy ka atao amin'ity taonyity atao mba andeha paster ao zany reneny dia atao mampinona moa to dia nijory tsy atao ka paster ny koa tamin'izany tena tapoany hevitrareo a mijoroana reo efa mandeha temy fahamarina tsy batisa io zavatra atao io raha teo io zavatra atao amin'ny zazakely sy narano kely iny tsy batisa fa ny ataontsika hoe batisa raha te ahitanao dia tonga avy ianao any aevry korokoranina amin'ny zoma dia ahita olona atao batisa dia fantatra hoe ohatr'izany atao hoe batisa aleloia miroboka anaty rano fa tena teneniko anao tamin'ny fotoana ny tenenanay hoe tena tsy hoanao tsy atao batisa any izy fa atao fanoloran-jaza ry amin'ilay fiangonanay naharary amin'izay da papanay naharary tamitsy taona ny ray taposiny fianana raha manino papa dia ianao io mihitsy ny tompony nangovitra naleminy miata amin'izany dia ho an'izany reneny hitanao papa anke somary efa zany resaka mampinona papa somary faible raha manino ozy ivadiky nampairana tsy maninona izy tsy ataon'Andriamanitra maninona izy fantaontsika hijoro dia mba nijorika eo ty salama dia inona zavatra antranga natao fanoloran-jazy fety sitrana ho azy teo papa tsy nanino fa raha iny zany hoe tena ho faty io marina mampyary zany tompona ndraika fa aloha tsy manao an'izany dia tsy vitany manda ray avana malala tsy vitany manda nanao batisa zany sakany zany hosorana dekona sakany zany nosorana l'olona zay tamin'izany sakana be dehibe zany saka misy an'izany hoe tsy haiko hoe tamin'iza tamin'ireo fanosorana anay sy zavatra eo misy zany hoe tena tsy nanam-bola mihitsy zay mivady na ny akanjo anaovana ary mbola tsy voavidy efa ray andro na roa andro n'ilio vao tonga ny vola sakany zany fa ny zava-mahafinaritra isaky ny anaty ny tena hoe isaky ny dingana ray ataonao ara-panahy dia eo foana sambala sy tobi ry havana eo foana sambala sy tobi amin'ny fotoana ianao nao dingana ara-panahy anankiray hiakatra bebe kokoa dia sakana tsy maintsy misy ary raha tsy misy sakana hoe atao batisa ianao dia tsisy nininona miseho mihitsy tsy mandalo ady tsisy nininona mihitsy dia mba mieritreety ianao hoe sao dia mba fa ny devoly sambala tobi sy sambala sy gasema dia tezitra foana ary tsy te ahitanao androso satria fantany fa vovito hoe ny manta vovito hoe ny batisa anao dia mangofotra ny devoly mangofotra ho an'ny devoly satria eo ianao dia tonga zanak'Andriamanitra ary efa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia tsy azo ny devoly atao nininona tsony alleloia ry havana inona moa ny manda ambarambaranantsika azy efa lasa ny fotoana firy minitra ao efa lasa be ny fotoana ny manda dia zao ny atao hoe manda dia fefy fiarovana zany dia ny manda dia manodidina tsy hoe manda hoe rindrina anankiray tsy manda izy amin'izay mahafotsiny gambany dia rindrina ray anonda fa ny atao hoe manda dia manodidina miaraka amin'ny lela vavahady voadidina dia milaza ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny salama faefatra amby telopolo dia mifafito fa ny anjelin'i Jehova dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy isika io zao tsisy manda ntsony manodidina antsika fa anjely ny manda manodidina antsika dia mahatonga antsika io tsy azo atao nininona misy mamosavy zao ianao ohatra tsy azo atao nininona mpamosavy ary miditra ny an-tranonao tonga dia manidrikitana ary marary an-doha satria maninona ianao misy manda fa io manda io tsy brika fa tena anjely mihitsy fa ho an'iza ozy izy ho any zay matahotra ny Jehova dia ataonao miamana anako azy tadidy isana amin'ny 34 7 zay any anjely Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy
zany hoe inona zany ny mandantsika mahatonga andreo manda ireo dia inona ny fatahorantsika an'Andriamanitra. Raha te hanorina manda zany tsika dia tsy biriky ny tateritsika fa fatahorana an'Andriamanitra no entsika. Ravako any amin'ny Deutéronome atoko 10 andininy 12 dia niteny manao hoe ary ankehitriny ry Israely inona moa nolain'i Jehovahandriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra ny Jehovahandriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny oti azy sy hanompo an'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fona rehetra sy fanahinao rehetra. Hitandrina didin'i Jehova sy ny lalany izay andidiko anao an'io mba hahita soa ianao. Inona moa ny lanin'i Jehova? Ilain'i Jehova dia ianao atahotra azy fotsiny mba hahafahany mampitoby ireo manda manodidina anao dia ny anjelina zany. Tsika andeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra, ndao atahotra an'Andriamanitra. Ny fisehoan'ny fatahoranao an'Andriamanitra dia tsotra fotsiny sady tianao Andriamanitra, tomponao izy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra dia mitandrina ny didiny ianao. Zay natao olona matahotra an'Andriamanitra. Raha ohatra no miteny araka ny teny ranabavy Zizele teo, miteny ny tena Andriamanitra tsy azo atao mihinana biby maloto. Dia ozy ianao tsisy an'izany re. Ohatra zany dadanao an-trano miteny tsy azo sokafana io vata io dia voalasy dada dia izy masina ankizy rehetra. Tsisy an'izany re nareo koa dia tsy matahotra ny dady ianao zany. Satria fantatrao fa dady efa niteny fa azo sokafana io. Dia mila hajainao zay. Ny fatahoranan'i Jehova dia fandehanana araka ny lalany, ny fanaovana ny sitrapony, ny fitiavana azy, ny fanajana azy, ny fitandremana ny didiny. Tianao hoe mba hiorina ny manda manodidina anao, tsy azo atao ninina ianao. Rehefa ny anjelina ny manda manodidina dia matahotra anao ny firenena manodidina, matahotra anao izao rehetra izao. Raha na ty ampahirantsika rehetra amin'ny tiry ity no tsika hitandrina didin'Andriamanitra. Andao tena tandremantsika amin'ny fitiavana, tsy amin'ny tahotra hoe endrasana amin'ny fekibo fa tena amin'ny fitiavana hoe andao hitandrina didin'Andriamanitra. Fa io mahatonga ny mandantsika hijoro. Rehefa ny mandanao no mijoro voadidina ianao voaro ianao tsisy azo atao aminao ary na dia fahavalonao aza dia mangovotra eo alohanao. Mino vavarainao izay afatra izay. Ry havana, ny dingana ara-panahiritra ataonao dia fanorenana manda avokoa. Ambadiky ny fanorenanao manda dia tsy faly amin'izany ny devoly na dia indray mandeha na dia kely ary. Fa anjaranao no mandroso foana. Tiavo Andriamanitra dia hitanao fa angovotra eo androanao ny devoly. Samy hita iny tompontsika tsirairay avy. Mahery izy. Alleluia. Sitraponao tumpo no mamekyo, sitraponao tumpo no delikyo, kaninonino nanzo io amin'ny fiainako, sitraponao tumpo atukisako. Chiti ayano, tino lucha.
tsy fitianao fitiavanao ianao ka nisy safonao tompo no maniky isitraponao tompo no tilikyo ka ninoninonanjo eo amin'ny fiainako isitraponao tompo atokisako ka nisitraponao tompo atokisako. rahantsika vavaka riavana malala zany toriteny zany sy zany iray zany andao tena hoe isika rehetrarehetra samy teny andrany hoe za Jesosy za tsy kivy sambala sy tobisika sewa eo foany reny fa azadininao fa misy mandamboarina koa ianao io aza variana am'ireny aza mikosomaso am'ireny aza miemotra manoloana ny ady sy ny sakany zany fa zany misy foana raha mbola vavaka koa ny ataonao raha mbola fandrosoana ra-panahy koa ny katsahanao dia tsy maintsy eo foany reny anakivy anao tsy ahafahanao androso nennemia vita ny tanteraka ny manda ko vita ny manda tena angovotra sy ny ororo ny fahavalo tokony angovotra sy ororo ao anoloanao ny fahavalo fa vitao aingana amin'izay ny manda vitao aingana ny manda ry havana manoloana ny sakana dia mandrosoa halleloia manoloana ny sakana dia mandrosoa ninninona efipetsin'ny devoly eny fa na dia andefa olona akaiky anao amadika anao ary izy vitany zany satria sary-piaro loatra izy ary tsy tiany havitan'ny mandany tempolinao fa ianao ny fantatro teny mandroso teneny mihitsy ny tenanao androany ny fantatro teny mandroso halleloia mila mandroso ianao mila mahery ianao tsy mora ny manao manda fa azadiny fa Andriamanitra mombanao ihany fa vo vita ny manda dia zao olona tsy azo atao ninnininy ianao ary mampatahotra ny fahavalo ianao inge olona mampatahotra ny fahavalo ry avako malala dia mahereza ianao dia matanja fa Jehovahandriamanitra tsy mbola niteny fahamelanao zany mombanao Andriamanitra eo amin'ny fanamboaranao ny mandanao mombanao Andriamanitra ry avako eo amin'izao azakazaka ara-panahy ataonao zao mampahirenareo rehetra zay atao batisa manao zay ho afany ny devoly fa nareo koa ataovy zay afaka reo aza manaiky hatramin'ny farany fa fantany zavatra iainanareo sy ny zavatra toerana tokavinareo ambadiky ny batisa dia ataon'izay akivinanareo fa azakivy mahire zany raha lasana bavy malalako zany tia anareo Jesosy tia atsika Andriamanitra momba atsika Jesosy misaotra Jesosy tamin'izany toriteny zany misaotra tamin'ny fandarana androany fa fantatray fa miteny eto aminay eto ianao ampahirezo Jesosy izay anao ny manda ampahirezo zay ijoro ikolokolo ny ara-pananay androso ara-panahy fa zany ny fototry ny fandrosoanay azaveranao misy kivikivy eto naketraketraka afaka manokana ho an'ireo izay roso amin'ny rano ny batisaka mandalo an'izany batisany ny afo izay tena hoe ifandrombany isambala sy tobisika sema mihitsy Jesosy na ny arabo na ny astodita miezaka manakivy an'reto zanakao reto fa ampahirezo izy ireo ampahirezo Jesosy ampahirezo voninahitry ny anaranao dia tao izany teny zany mba hotondrahana ny fanahinao masina mba hatonga n'izany teny zany amoavy zato eny amin'ny fiainanay tsirairay avy misaotra Jesosy malalo halleloia betsaka tsy volazako teto fianao malala ny mahasoary dia anao mihoatra lavitra zay mahetretinay eo Jesosy dia ny fiainanay tsirairay avy dia era laza saotra sy voninahitra anao efa hatramin'izay
dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao a, dia dao mpandrosotsika zoko fiainana-rakoto hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo a zoko fiainana-rakoto. Tompo pastera miaraka hivavaka aritsika. Andriamanitro misaotra anao zay ny amin'ny teny notorian'ny mpanomponao teo satria mampahery sy mampijoro anay ny tokony hijoroanay na inona fanenjehana na inona fanaratsiana na inona fandrabirabiana anay ny amin'ny fanarahana anao Andriamanitro dia ampijoroa mandrakarivo zay mba azonay mitandrina ny didinao Jesosy indrindra ihany koa Jesosy ajoroa ny mandanao mba anodidina anay ka ahitanay ny asa sy ny voninahitra ao Andriamanitro, ahitanay ny fahamarinana sy ny fahamasinana ihany koa. Omety-po manaiky zay Andriamanitro mba anaovanay ny sitraponao satria Tompo ianao ny mahalala ny hevitra heveranao anay hevitra tsy hahatonga loza fa fiadanana mandrakariva. Dia mbola isaoranay koa ianao Andriamanitra satria mbola azonay mangata-bavaka hitondranay amin'ny firenenay ny amin'ity alina ity, ka dia mangataka aminao Jesosy, mangataka famelan-keloka ho an'ny malagasy rehetra izay mpiray tanindrazana aminay Jesosy mifona aminao ny amin'ireo fahotana sy izay rehetra mety matezitra mafy anao Jesosy ka anehoanao ny zavatra misy ao amin'ny firenenay amin'izao fotoana izao. Fantatray Tompo fa tsy mendrika tokoa izahay nefa mbola tia tena, mbola betsaka Jesosy ny toetra ratsy ao anatin'ny malagasy tsirairay avy, ao ny fialonana ny namana, ao ny manambaka ny namana, ao ny manambaka ny madinika, ao koa Jesosy ny toetra ratsy maro isan-karazany izay reharehana amin'izao fiainana izao. Feno fahakalana Jesosy ny fon'ny malagasy rehetra. Ko mangataka aminao zahay mba hodiovinao amin'ny ranao soa Jesosy vonjeo Tompo ny malagasy rehetra tsy hakanavaka sy trano ny taninay mibebaka aminao eto anatrehanao Jesosy noho ny ditranay satria maloto loatra Jesosy ny ao anatinay malagasy rehetra, nefa Jesosy malalo tsy vitanay ny anova ny fon'ny olona tsirairay avy ka ny angatahako aminao Jesosy dia vangio ny fanamasinao ny olona rehetra satria ianao rery ihany no afaka anadio an'izy ireny Jesosy tsy misy olona zany Jesosy ka mety hoe mahajoro rery eo anatria amin'ny fiainan'izao tontolo izao Jesosy malalo ka tsy miaraka aminao ary tsy misy olona mahavita amin'ny tenany Jesosy raha misaraka aminao. Ko fangana Jesosy fa miandry anao zahay ary indrindra vonona zay Jesosy anaraka izay rehetra tianao atao an'ny malagasy rehetra. Eny Tompo malalo na dia ao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana ara Jesosy izay vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia aoka Jesosy ny sitraponao no atao fa tsy ny sitraponay no tanteraka. Fa Tompo malalo mitalao aminao mba ataovy ao anatin'ny fony malagasy rehetra Jesosy ilay fitiavana, izay fitiavana namana, fitiavana ny tanin-drazana, fa zany Jesosy ny tena banga ao anatin'ny firenenay. Araka ny teninao Jesosy tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ka izany Jesosy ny tsy ahafahan'ny malagasy rehetra mifanampy ka dia apetrako am-pelantananao. Anjiro ny tananao, anala ny asa Satana ao amin'ny firenenay Andriamanitro, ary tatano izay verinao aminao ka nasoa ny taninay sy ny mpiara-belona aminay ianao. Dia misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana nazokona tondram-bavaka ny firenenay ka nanaratra izany vavaka izany matoky Jesosy fa renao izany vavaka izany dia apetrako am-pelantananao. Dia raha isaraketo izay amin'izao alina izao dia mangataka ny fanamasinao izay ho any tokantrano tsirairay avy izay nandre izao teninao izao Jesosy. Tehiriza ao anatin'ny tsirairay avy ny teninao ary indrindra raha tory izay amin'izao alina izao dia raha kofo ny ranao masina meo torimaso mamy dia foazy izay Jesosy raha tonga ny marana vaovao azonay mbola midera sy makalaza ary mame voninahitra ny anaranao.
Saotra Jesosy a. Aleloia. Amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra ny zoky fianarakotsika tanatazay vavaka izay nataontsika teo zay vavaka amin'ny firenena zava-dehibe ny vavaka firenena satria dia tena latsaka lalina tokoa ny firenentsika ary mila vavaka isan'andro isan'andro. Saotra zoky fianarakota ary dia Andriamanitra manaraka mpahasoavana mamaly fitianao dia hotahiny tompo hatrany hatrany tombo fahasoavana zoky fianarakota. Tapitra ny fandarantsika. Raha mbola songa amin'ny roalanitra Jesosy dia amin'ny sabata maraina amin'ny sivintsika eo neto indray dia amin'ny sabata amin'ny roa manomboka ny fotoam-bavaka sy ny toriteny. Ny amin'ny vavaka fiambena kosa dia amin'ny latsinainy alina tsika eo neto. Ianareo ireny mpianakaviana anaovana antso farany izay mila vavaka spesiala tsodrano amin'ny fety de mera dia miteny amiko nareo misoratra anarana aty dia atao anaty groupe dia mampiditra zoom dia amin'ny sabata hariva vita ny fotoam-bavaka tsofina raha manokana ianareo ireny mpianakaviana izay tonga eo. Tahiny Jesosy daholo ny akiradio mandeha akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com afahanao mihaino ny japeo andromanalina miaraka amin'ny toriteny sy nira samy tahiny tompo dia samy mahery daholo dia ho an'i Jesosy ny voninahitra. Aleloia. Amen. Mahereza daholo.